Vao Jean-Louis KM zay maro zany ny antoko politika sy ny fikambanana maro samihafa manohana anay noho ny levina na ny projet de société-nay ary hitako zany fa tena ankasitrahan'olona tokotra le fametrahana fizakantena ara-bola sy ara-pitantanana manerana ny commune rehetra 1693 na 3.990 eto Madagasikara sy ny faritra 12 na 22 régions. Zany hoe ny vola rehetra izay miditra amin'ireo commune ireo sy faritra ireo dia ampiasain'izy ireo amahan'ny olana eo amin'ny fokon'olona sy eo amin'ny fokontany hanambarany foto-drafitrasa sy ny anjaran'ny fitondram-panjakana ambony ihany no amena ny fanjakana ambony. Zany ny atao hoe décentralisation effective na fizakantena ara-bola sy ara-pitantanana. Ankasitrahan'izy ireo koa zany ny fanomezanay vahaolana amin'ny fanafanana ny délestage eto Madagasikara izay ny fananganana ny famokarana angovo amin'ny aritany na centrale électrique mihodina amin'ny charbon de terre. 7 volana io tomboko lasy vavy dia vita. Io zany ny durée de construction ny fournisseur ary mamokatra 120 mégawatts na 20 mégawatts. Raha tsisy manko herinaratra matanjaka eto amintsika sady mora tsy hisy mihitsy orinasa matanjaka hitsanganay ohatran'ny hoe industrie de transformation, industrie agroalimentaire na industrie de construction. Tsy azo ekeny heritreritra ka hoe magnerana ny grande surface tsika regny ketchup importena ampidirina avy any ivelany. Nefa ny amintsika eto bebe ny voatabia na eto Antananarivo zany na any Antsirabe na any Ambatondrazaka. Ka ny tanjony anay zany mba hitsangan'ireny orinasa matanjaka reny eto dia mba produit fini na vokatra vita voahodina no ahodin'ny Madagasikara ivelany fa tsy matière première intsony. Eo koa moa zany ny problème izay mahazo ny malagasy ankehitriny ny tany amidy amina vahiny ireo zany ohatra. Io zany dia misy lalàna 74/021 izay miaro an'ireo malagasy izay efa nipetraka ela teo na vita trano teo dia tsy tokony hananana fotsiny. Ka rehefa mipetraka moa ty fizakantena ara-bola sy ara-pitantanana ity dia anjaran'ny be ny tanàna sy ireo conseillers no mandray andraikitra amin'ny fanomezana voninahitra an'ireo malagasy ireo raha ohatra ka misy projet de société ny amboarina ohatra. Satria rehefa misy io fizakantena ara-bola sy ara-pitantanana io dia tsy maintsy manao cité salo ho an'ny mponina ny commune tsirairay. Izay mahatsara ny tanànan'olona io amorona arabe dia misy trano mitovy ny commune no manao an'io tomboko lasy tomboko vafa sy ny gouvernement. Ary anisan'ny teto Antananarivo zany ireo cité Analamahitsy, cité Ambodinosotro ireo dia tamin'ny première république daholo navitan'ireo dia nivolany budget provincial ny tanàna Antananarivo. Ka io zany no amerenantsika an'io fizakantena ara-bola sy ara-pitantanana io ahafahan'ny commune manamboatra foto-drafitrasa ilain'ny vahoaka ao aminy. Izay maneran-tany manko izay commune izay firenena manome vola be ny commune ihany no mandroso. Araka fitenenako moa ohatran'ny Japon zao sy ny Suisse dia 5.9 isan-jato ny vola fanjakana amenan'ny commune, 5.9 isan-jato ihany ny tanan'ny fanjakana foibe. Eto amintsika 5.9 isan-jato ny vola fanjakana na ny 95% tanan'ny fanjakana foibe, 3.10 isan-jato na 3.5% amenan'ny commune miisa 1693 na 3.710 ary 2.10 isan-jato ihany no amenan'ny région na ny faritra. Ka tsy misy fandrosoana misitsy eto amintsika tomboko lasy tomboko vavy raha tsy tafipetraka io fizakantena ara-bola sy ara-pitantanana eny amin'ny commune sy ny région.